isy ny vanim-potoana fialan-tsasatra ho an'ny gouvernemanta manomboka ny 2 aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana septembre 2024 nanomboka omaly io zany a zany hoe vakancy zany ny fahefana panatanteraka amin'izao fotoana izao a ankoatran'ireo misy milaza hoe ankoatran'ireo bebokotra zany hoe ny eo amin'ny filaminam-bahoaka ny tafika ny zandary sy ny polisy angamba zany a ireny a no manohy ny asany amin'ny andavanandro na mafisina manokana tamin'izany moa zany tao anatin'ilay serasera zay navoaka ny fiadidinan'ny République omaly iny a nanambarana zany ary nambara tao anatiny fa fandaminana de ny no mafisina ihany koa fa ifandimby ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo a mandritra izany fotoana izany zany filan-tsasatra zany zany a mba hazonantoka fa mitoy a araky ny tokony ho izy a ny raharaham-panjakana sy ny fandraharahana rehetra eny anivony ireo sampandraharaham-panjakana ireo de nandeha be ny fanapa-kevitry omaly a vetivety de miparitaka ary betsaka ny commentaire sy ny faneho-kevitry ny olon-tsotra ny olo-pirenena eo anatrehan'izany zavatra zany satria de aodo ny laza hoe fangatsy efa vakansy foana moa isan'andro e de ao ihany koa no ny laza hoe fanapa-kevitra mba tao anatin'ny fampidinihana ve izany zavatra zany ary maromaro ihany koa no ny laza fa raha ny vahoaka malagasy ve afaka miroso am'izany fialan-tsasatra zany a eo anatrehan'izao ataontsika hoe adi-piainana sy fahasarotana izao be de be ny resaka nipoitra tao anatin'ilay izy ary azadiny fa araky ny niteneniko sy ny efa no nazavaiko teto matetika de le hoe ireo ataontsika hoe fahefana panatanteraka ireo mpiasa-panjakana ireo ataontsika hoe miasa amin'ireny sampandraharaham-panjakana ireny iny e ary zay no antony lazany ny olona sasany hoe fangatsy efa vakansy foana isan'andro marina fa misy nylay ataontsika hoe manana fahavononana manana finiavana hanampy ny praitan-drazana hanao araky ny tokony ho izy ny asany a fa misy ihany koa nefa ny sasany ataontsika hoe manao tandrevaka eo anatrehan'izany asa zany satria de araky nefa nampitaiko tetombenombeno a alatsinainy izy aloha manatrika n'ilay ataontsika hoe fivoriana miaraka amin'ny staff zany zavatra misy eto amintsika zany a ny talata ihany koa misy fivoriana hafa miaraka amin'ny ataontsika hoe mpiara-miasa sy ny piray ataontsika hoe établissement ny alaroby zany a ny mpiasa-panjakana de miandryandry ny fanapa-kevitra ho raisy ny filan-kevitra ny ministra hoe mbola ho voatazona eo amin'ilay toerana na metrahana azy a sa tsy ny alakamisy izy zany a zay va manomboka amin'le hoe manao ny asa mandray olona mandray ny fitaraina sy ny sisa mitodika amin'ny vahoaka lakamisy zay ny zoma moa zany de efa ny tapany maraina ihany satria maika ny hamonjy an'ilay weekend de hitatsika arak' zany fa ray andro na ray andro sy tapany ao anatin'ny 5 andro zany a latsinainy ka hatramin'ny zoma no ataontsika hoe misy an'izany ataontsika hoe asa sy fandraisana ny fampandehanan-draharaha izany izao ndray zany a hiditra amin'ity ataontsika hoe fialan-tsasatra ity ny fahitan'ny olona izay tranga izay a no antony ny tenenan'ny akamaroan'ny olona hoe fangatsy efa fialan-tsasatra foana isan'andro e ary eo no mampametra-panontaniana hoe inona no asa ho vita eo anatrehan'izany zavatra zany normal raha ohatra ka filaharana maraina parivony andro a ny akamarony reny sampandraharaha ireny raha tsy resaky tsika afa-tsy ny any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny fananatany
filaharana tsisy oza vezivezy etsy mivezivezy eroa miandry sony anankiray. Inona no vita eo anatrehan'izany? Ny gouvernement aloha zany a de afaka miala satratra somatsara rehefa avy ny fetifety nanao ataontsika hoe filankevitry ny ministra ny teto faritra satria nandalo teto amitsika koa zany tamin'ity taona ity a filankevitry ny ministra mitety faritra zay lazaina fa manakaiky vahoaka izay atreto aloha aiza ho aiza ny vokatry zany filankevitry ny ministra mitety faritra izany izay tsy hitakory zany zay tena vokany a am'izay filankevitry ny ministra mitety faritra izay rehefa vita zay rehefa vita ny kifetifety a de teo ihany koa ilay hoe nandray ny fivorian'ny sadek zavatra nisy zany a de noraisina ny fanapa-kevitra fa iroso am'zany fialan-tsasatra izany ny gouvernementa ny raiky am' 20 aogositra hatramin'ny voalohany volana septambra izao. Ny vahoaka ho iateo manana an'izany fotoana ialan-tsasatra zany ve ny vahoaka? Raha zavatra misy aloha ny vahoaka de tsy misy an'izany fitsaharan'izany. Ny antony de tsotra, lanaky ny fitadiavana, reraky ny krizy a vokatry ity tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana ity. Zany hoe na de fa torovana sy lanaka ary reraka ary a ny vahoaka malagasy a de tsy afaka miroso am'izany ataontsika hoe fialan-tsasatra zany. Maromaro ane ny ataontsika hoe raha ohatra tsotra sy ny zavatra misy ainan'ny fiarahamonina ny mponina eny anivon'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao a de ilay hoe izay manana fahafahana ihany atreto a no niroso tamin'izany ataontsika hoe fandehanana mivoaka ny faritra misy azy a ka mba nde iovarivotra any amina faritra hafa. Ny any malagasy moa rehefa hoe fotoana fialan-tsasatra ny akamarony de miazakazaka makany amin'ireny moron-dranomasina ireny. Tsy voatery ho any amin'ny moron-dranomasina izany fialan-tsasatra zany. Maro de maro a ny toerana mahafinaritra, ny toerana azo tsidihina misitona mpizahatany na ato anatiny na any ivelany a afaka tsy any amin'ny ranomasina. Misy an'izany ataontsika hoe ranomafana izany any Fianaratsoa tsy misy ranomasina ao ranomafana fa misy zavatra maro a mampiavaka azy a mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao a afaka tsidihana sy fantarany rehetrarehetra. Ny tiako lazaina am'izay de ilay hoe vokatry ny fahasairanana sy ny rotorotom-piainana amin'ny andavanandro a de tsy manana an'izany fitsaharana izany ny vahoaka malagasy. Tsy manana an'izany ataontsika hoe fotoana hitsaharana, fotoana hampandrinany loha, fotoana hiovana rivotra mba mitsotsotrivotra amina faritra sy toerana hafa. Tsy manana an'izany malagasy ary eo no olana satria isataona de mitombo miamiakatra ny vidim-piainana. Ka raha tamin'ny heritaona tamin'ny roa taona ohatra ny fianakaviana iray a mba nanana an'izany fahefana ny voaka ny araka izany, maro a tamin'ity taona ity a ny tsy afaka nanao izany intsony. Any amin'ny tontolo ambany vohitra inona no ataontsika hoe fitsaharana ho an'ny mponina na ho an'ireo tantsasy sy ny mpamokatra any amin'ny tontolo ambany vohitra tsy misy an'izany fitsaharana izany ihany koa satria de miasa eny atsahany atoandro a any atsaha ihany koa no mitady toerana hafa hatoriana fa tsy sahy matory ao an-trano a noho nilay ataontsika hoe tsy fandripahalemana miha mahazo vahana. Maromaro ny malagasy, maromaro a ny mponina any amin'ireny faritra lavitra ireny a no tsy matory an-trano intsony am'izao fotoana izao no ny tahotra sy ny tebiteby a sy ny fiarovana ny aina noho ny asa ratsy a ataon'ny mpanafika.
izany rehetrarehetra zany a de ataotsika hoe fahasairanana mianjady a amin'ny fiainandra malagasy avokoa. Sahirana ny olona noho ny vidim-piainana, sahirana ny olona amin'ny fampidirana mpianatra, dobo tanteraka ary ataotsika hoe revo tafiditra lalina ao anatin'izany ataotsika hoe fahantrana izany a ny vahoaka malagasy. Maromaro ny tsy anasa ny vidim-piainana nefany a midangana hatrany araka ny teneniko teo. Noho izay a tsy fahombiaza ny politika mpanjakana izay. Roa ny tsy vaiza mitantana rehefa ny teneniko teo a, ary ny faharoa de izay ataotsika hoe tsy fahombiaza ny politika mpanjakana izay. Mijery ny raha mijery tsika ataotsika hoe miverina amin'ilay resaka teo a, raha mijery ny seran'ny gouvernemanta io de ataotsika hoe izay mamaritra fa tsy afa miala lavitra ireo ministra miadidy ny fitandrona ny filaminana. Io moa le nyteneniko teo hoe bebokotra, ireny zany tsy ao anatin'ilay miala sasatra ny bebokotra, ireo miadidy ny filaminana zany a tsy afa miala lavitra eo anatrehan'izany de mipetraka amin'ny fanontaniana. Fiarovana amin'ny vahoaka ve no atao ao anatin'izany sa ho fiarovana an'iza? Zay ny fanontaniana goavana eo anatrehan'izany zavatra zany, satria lazaina fa fiarovana ny vahoaka malagasy a no tena ataotsika hoe iraka anirahana an'ireny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Rehefa tena dinihana nefa tsy tena izay lay izy, fa to midika ataotsika hoe io zany lay ataotsika hoe tsy matokotoko saka fa trondro ny loky. Raha zay ny malaza azy kokoa de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha ireo miadidy ny filaminana sy ny ataotsika hoe ny fahalemana ireo no ny sorona tsy afaka miala lavitra, zany hoe tsy nahazo an'ilay fialan-tsasatra zany a, de mipetraka amin'ny fanontaniana hoy aho hoe fiarovana ny vahoaka tokoa ve sa ataotsika hoe manomana na hoe manoya ilay andraikitra no sahanina. Atry zay de ilay hoe fifehezana ny mety ho fanohitohinana ny fanjakana, fifehezana na mety ho fiarovana izay ataotsika hoe etsika politika mety hanozongozona ny fitondrana. Ary mety izay no sokajiny ny fitondrana rajoelina hoe paikady mahomby a amin'izay a ataotsika hoe tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahombiaza ny politika mpitantanan'izay. Ny seza sy ny fahefana zany a raha izany rehetrarehetra zany no jerentsika, ny seza sy ny fahefana zany a no arovana, ny seza sy ny fahefana no ambony kokoa, indrindra fa ataotsika hoe eo anatrehany zao zava-misy eto amin'ny firenena izao a ho an'ny mpitondra fanjakana, toy izay ny hijery sy amaha ny olana ara-tsosialin'ny mponina. Satria raha ny fomba fijery amin'ny fotsy miangatra nomena n'ilay fepotona ahafahana manao fialan-tsasatra mpikambana amin'ny gouvernemanta ankoatry nyreo a bebokotra araka ny filazantsika teo. Misy raha donko any misy raha donko any ozy izy ny olo zay zany no ataotsika hoe fomba fijery zany, satria nanirahana an'ireo tafika ireo a raha ny zavatra misy amintsika sy ny ainatsika teto hatramin'izay a de efa nivaona tanteraka, satria de lasa ny fiarovana ny fahefana
sy ny fiarovana ny sezan'ny mpitondra fanjakana no ambony kokoa ary maneho miariary ity fanapaha-kevitra noraisina ity eo anatrehan'izany satria de tsy afa miala lavitra ireo tompona andraikitra ny filaminana, tsy afa miala lavitra ireo ataontsika hoe be bokotra sy be galona na de nisy ary zay ataontsika hoe fanomezana fotoana ho fialan-tsasatra ho an'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay ary zany no malasa saina satria de izany sisa no vaolana hitan'ny mpitondra fa azo irosona ary zay hanitsy lalana tokana sisa no ahafahany ataontsika hoe mitazona ny fahefana sy ny sezananany de izay ataontsika hoe fampiasana ny mpitandro filaminana izay de miverina isika amin'ilay resaka hoe aiza ho aiza ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izany ny fampianarana potika zao efa manatona lay ataontsika hoe fidiran'ny mpianatra mba firisan-jato amin'ireny sekoly ireny indrindraindrindra ny sekoly tsy miankina no efa nahitana tahambony amin'ny fampidirana mpianatra na ny ataontsika hoe fanavaozana ny fampidirana mpianatra ao aminy ny toe-karena ambany de ambany raha mijerany zany sandam-bola izany sika am'izao fotoana zao ne raha manana ray alina riary zany ianao ka banga dimanjato iny efa tsy ray alina tsony aloha izy fa iny tsy ela de tsy hitanao intsony ary tsy fantatra hoe inona moa no nivaingana tamin'ilay ray alina nanananao teo tsisy ambany de ambany ny ataontsika hoe fa efa mividy ambany de ambany ny ataontsika hoe ny sandana ny valeran'ny vola malagasy am'izao fotoana zao eo anatrehan'izany nefany ny tsy fisin'ny asa mitangana de mitangana ny taha ny fisondrotan-karama tsy nisy de hitantsika am'izany fa tsy afaka miroso am'ilay fialan-tsasatra araka ny niteneniko teo ny vahoaka malagasy tsy afaka amin'ny ataontsika hoe hisento na ray andro monja aza ny malagasy am'izao fotoana zao ray andro monja hipetrapetrahany zany am'izao fotoana zao efa fahavoazana goavany zany ho an'ny tsirairay avy indrindraindrindra ho an'izay mitady vola ho an'ny tokatrano sarotra ary raha manana 3 andro efatrandro zany sarotra ny ataontsika hoe hamenona ny banga eo anatrehan'izay zavatra zay de eo zany no mipetraka ny fanontaniana hoe tena fanapaha-kevitra aradrary ny fanapaha-kevitra ataontsika hoe tamin'ny pahendrena sy tao anatin'ny fandiniana tanteraka ve no ahafahana miroso am'izany ataontsika hoe fialan-tsasatra ekena fa misy fotoana ahafahana manao an'izay fa izao zava-misy sy ny toetra raha eto amin'ny firenena izay izao ve ahafahana miroso am'izany zavatra zany de eo no mipetraka hoe raha ohatra ka mba milamina anie ny ataontsika hoe ny fiainan'ny mponina raha ohatra ka mba vovaly ny olana ara-tsosialin'ny mponina vita avokoa ny asa tokony hosahanina sy ny sisa eo anatrehan'izay de rariny raha ohatra ka misy an'izany ataontsika hoe somary repo na fialan-tsasatra kely zany ary averiko foana fa mahatoa nolazaina tao anatiny fa tsy afa miala ireo ataontsika hoe miandraikitra ny filaminana de misy antony ary vo eo moa zany ny teknisianina teo talohan'ny fandaharana nandefa n'ilay iran'ny mareo moa izy iny raha tsy diso
folakalakle nalazy zany tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro ny 73 député reny tamin'izany efa ataontsika hoe tantara sisa inona moa zany no ataontsika hoe vokatra azo teo anatrehan'ireny satria de tamin'ireny fotoana ireny de tena resy lahatra hoe ilaina ary tena zava-dehibea ny fanovana ny rafitra misy eto amintsika ilaina ary tena zava-dehibea ny firosoana amin'ny fomba fijery miabo hahafahana mampandroso ny firenena de amin'izao fotoana ary mbola mitoy ihany ny fampanantenana ataon'ny mpitondra vanjakana ny eo tsy vita de mbola misy ihany koa ny fampanantenana hafa ary efa naveriberitsika teto matetika fa ireo karazana vina sy fampanantenana ireo raha tena atao ny salanisa any amin'ny 700 tsy tanteraka na iray aza raha misy de misy zany ny tanteraka ao anatrehan'izany de 700 tao anatiny ataontsika hoe 7 taona nitondrany any ratoelina ny firenena izay eo ihany ilay vina tsy tanteraka eo ihany fampanantenana tsy tanteraka eo ihany fa ny tena olana eo anatrehan'izay de sady tsy tanteraka ilay fampanantenana ny firenena vaomay ny anyletika ny firenena vaomay ny anahanitra ny vahoaka vaomay mia tafiditra lalina ao anatin'ny fahasairanany voamaly zao no nyresaka tamina ray aman-dreny anankiray mananjanaka anankefatra izy miasa aloha amin'ilay hoe fomba ahoana ny atao hahafahana mampiditra ny zanaka any an-tsekoly satria de fa manatona ho ihany fotoana teo manatona ny fotoana ary efa akaiky zany ataontsika hoe fidiram-pianatra zany maromaro ny ray aman-dreny sahiran-tsaina amin'izao fotoana zao ary misy moa nefa manapa-kevitra mihitsy ny hoe isaky ny ariva na isaky ny atoandro ihany isaky ny ariva moa zany no misakafo ao an-trano mba mamelonafo satria na ny charbon ny arina fandrehitra ihany koa de tsitsiny ao anatrehana zany indray mandeha isaky ny isan'andro ihany zany ny mamelonafo sy misakafo miaraka ao an-tanàna ny ampianakavy ny sisa mikarataka mitady vola ny akapobeazany koa moa de ny miditra amin'ny ataontsika hoe varotra ny isan'ny mpivarotra de tena miamitombo any ka vitsy ny mpanjifa zara raha mampidi-bola ny atokantrano tsirairay avy vokatra izay ataontsika hoe tsy fisian'ny asa izay